teny fiainana. Ary teny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao a Jehovah, fa na dia tezitra tamiko azy ianao dia afaka mifahatezeranao ka mampionina ahy ianao. Amen. Isaia 12:1. Tena mampatsiaro sy mampandiny tena ny zanak'Israely izany tenin'ny Isaia zany ry havana. Indraindray mantsy ny zanak'Israely dia monimonina amin'Andriamanitra, manome tsiny an'Andriamanitra, te hifamaly, te hiady amin'Andriamanitra. Kanefa no marina tsy takatra ny sain'izy ireo ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana. Rehefa mba misy sarotra kely andalovana dia Andriamanitra foana ny diso. Rehefa misy zavatra manahirana kely hatrehana eo amin'ny fiainana dia omena tsiny mandrakariva Andriamanitra. Dia mampatsiahy ny tenin'ny Isaia eto hoe amin'izany andro izany dia ilobavy ianao ka hiteny hoe aika ianao Jehovah Andriamanitra tena mahalala izay ny hevitra heveranao ahy dia ny hevitra hahatonga fiadanana. Ry havana, na dia tezitra azy Andriamanitra indraindray ka mampiatra ny fahatezerany aminao dia tadidio fa tsy fahatezerana te hampahory sy hampijaly anao ny tanjona, fa fahatezerana mitaiza anao mba hahatonga anao hiverina eo anatrehany, ka hahatonga anao hiteny sy hilobava koa indray andro any hiteny hoe na dia tezitra mafy tamiko azy ianao Jehovah dia fantatro fa afaka amin'ny fahatezeranao ary mampionina ahy ianao. Ry havana malala, ny fahatezeran'Andriamanitra anie dia entiny hitaizana antsika, ary izy dia mahay mampionina ny fahatezerana izy rehefa mibebaka, mifona, miaiky ny fahotana eo anatrehany isika ao anatin'ny kapoka mandrivorivo indraindray izay hitaizan'Andriamanitra anao. Iny anie ny tarihan'Andriamanitra anao mba hibebaka, mba hifony, mba handiny teny. Fa rehefa aveo izy dia mampionina anao, manome anao fifaliana, manome anao fiadanana, dia amin'izay ho tsarovanao hoe aika tena kapoka fitiavana nataon'Andriamanitra androany ary. Esory eo an-dosy, ao am-posy, ao an-tsaina amin'izay ny fanomezantsiana an'Andriamanitra, fimonomonomana amin'Andriamanitra, ny ady ataonao amin'Andriamanitra ka manatona azy amin'ny fibebahana androany. Vonina iainao anao izy na dia amin'ny sora sy fotoana izao, ary fantany ny adinao, fantany ny olanao, fantany ny manahiranao. Andriamanitra tia anao izy ary te hamindra fo aminao. Amen.